Anio alahady fa raiky amby telopolo volana janoary taona raiky amby roapolo amby roa arivo. Alahady farany amin'ity volana ity. Alahady fa efatra manaraka ny Epifania Alahady natokana hitondrana am-bavaka reo marary hoditra ary indrindra alahady izay hitondrantsika am-bavaka manokana ny fanatanterahana ny asa amin'ny Akany Fanantenana Ambohijafy. Dia ho aminao malalan'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Hitsangantsika ka ataontsika ny hira faneva ny fa-20 taona ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Nazara amini finuna bisikina erika andeha mijuru tanuka zabelanya safanupuna azama malaina fa andeka mazuturu saurenu tatideu ni finuna mapyasa ni urena keichiu katema eresiana asefanekena tawa batukina perna petra kitseso anyana marefa fatsivitamurani asafiturina Fjkm kandere tantera saurenu tatideu ni finuna mapyasa ni urena keichiu katema eresiana Miasa amibifalina fanilanitra ari manzara luvana kufanyana ari andeka misikina efa faliny andrianao la Jeso tompona saurenu tatideu ni finuna mampiasa ni urena keichiu katema eresiana saurenu tatideu ni finuna mapyasa ni urena keichiu katema eresiana. Ry havana malalo amin'ny Tompo idera sy any hoe vonatra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo fa 120 ny andininy telo voalohany arahany hira fa 570 amin'ny firana fanampiny ary efa vita ny vavaka vao mipetraka ianareo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe Alleluia, ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka adinian'izay rehetra mankasitraka azy, madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Amen.
Vavaka sika ry havana. Lehibe sy mahatalanjona tokoa ny asanao Andriamanitra. Ary tsy misy mihitsy tahaka anao. Ianao lay maneho ny tenanao fa Andriamanitra tsy toa, miazona sy ny feny zavatra rehetra. Nefa koa Andriamanitra ny antso sy ny fidy anay tao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay Tompo, fa ianao ihany no mitarika anay amin'izao fanompoana masina izao. Ianao no nanome anay finoana, ahafahanay mifandray aminao ankehitriny. Ary eo ka ny fanamasinao hiasa ty anatinay. Tena atsapahanay mihitsy ny fanatrehanao Andriamanitra. Dia sokafy amin'ny alalan'izany fanamasin' izany no fonay. Aizanay miaino anao, manatona anao amin'ny fanetretena. Fa tsy tanteraka izay Tompo. Rehefa mandinika anay ianao, dia fantatrao ny fahalemenay tsirairay avy. Noho ny amin'i Jesosy Kristy dia mamela heloka mamindra-fo. Ary misaotra anao sahady fa tolo-botsitra ny famelan-keloka omenao ho an'izay mibebaka marina. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Mazao toerana ry havana. Zao dia tonga isika amin'ny anjaran'ny sekoly Alahady. Ka ny hira fa 7:700 ny andininy voalohany no atao mpitsanganana aloha ho anareo sekoly Alahady rehetra ny tokantrano avy ao. Miarabantsika sekoly Alahady rehetra hivavaka isika. Andriamanitra dia mbola misaotra anao izay noho ny fitehirizanao anay ka natratraranay izao fotoana ny sekoly Alahady izao noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Dia makasitraka indrindra Tompo ary izay rehetra atao eto dia ataonay ho voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay etsika anorenana izao sekoly Alahady izao dia eo amin'ny Jaona 2:12 ny andininy 5:7. Jaona 2:12 ny andininy 5:7. Manao hoe dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratranareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Amen. Isika izay novidian'Andriamanitra sy natson'Andriamanitra dia manana ny hevitra izay heverana antsika Andriamanitra. Isan'izany ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra antsika. Ny andraitsika ny jiro poto reny, poton-jiro dia misy toerana ametrahana an'izy ireny. Ka ny tena atao hoe tena ilaina indrindra azy amin'ny poton-jiro dia ny amin'ny toerana izay tena maizina indrindra. Eo izy ny tena ilaina satria eo izy ny maneho ny fahazavany. Tsy mifidy zany ny poto hoe etsoetsy ny tena metimety amiko na ery satria ery mba mazavazava kokoa fa eto maizina be. Fa naizanaiza hiatson'Andriamanitra atsika zany dia manaikitsika fa eo ny tena ilana antsika. Tahaka n'ilay jiro poto dia eo amin'ilay tena maizina mihitsy ny raha ny tena ilana ny jiro poto izany. Tahaka n'izay ihany koa io jiro eo amin'ny poto io dia tsy hazava mihitsy raha tsy hisy fifandraisana amin'ilay foibe
manome herinaratra ampirehitra n'ilay jiro. Takan'izany ihany koa tsika dia mila mifandray tanteraka am' Jesosy Kristy mba ahafahantsika tena mahazava tsara, mihazava eo amin'ny manodidina atsika. Ka raha tapaka zany ilay fifandraisana de mazava ho azy fa lasa maizina zany tsika ao amin'ilay poto. De ilaina foana zany zay fifandraisana izay, ary zava-dehibe indrindra izany. Dia zay no natonga n'ilay tenin'Andriamanitra ihany koa mitovy lay eo amin'ny hoe Jauna 2:25 sy ny hoe Luka 2:20 sy ny 5:30 mitovitovy ihany ireo, satria izy manao hoe tapany faharoa zany io hoe aoka irehitra ny jironareo. De mila fifandraisana am' Jesosy mandrakariva zany mba hirehitra ny jirontsika, ary indrindra ihany koa mila tsy mifiditsika fa manana ny hevitra zay heverana atsika ny Tompo eo amin'izay toerana misy atsika, ary mila tsika mihitsy ny Tompo satria eo lay fahazavana. Dia voninahitra ho an'ny Tompo rery ihany. Ny hira 570 ny andiny voalohany sy ny fahatelo no ataontsika ry havana mialohan'ny tsanganan'ny tompon'anjara amin'ny vavaka sy amaky ny soratra masina. Ivavaka tsika tompoko. Saotranao zay ry Andriamanitra rainay eo. Fa tonga indray ny fotoana izay enonay ny teninao. Ndreo ara ny mpanomponao amaky ny teny. Enao Jesosy no aniratra amin'ny masony mba tsy hisy olo itera latsaka na dia iray ara. Ao koa no mpanomponao anambara ny teninao, dia enao ny Tompo hanafihery azy. Ao koa ny vahoakanao izay henony teny, dia ilay fanahy masonao no angatahana, anolo-tsaina, ahafahana tena miaino izany teninao izany, satria ny teninao dia hainao azy mahazo azy sy fahasalamany no firehetra. Dia mitenena Tompo fa vonika ianao izay mpanomponao, misaotra Jesosy. Amen. Amaky ny teny ao amin'ny mpanjaka faharoa 5 manomboka ny 5:15 ka hatramin'ny 7:20. Mpanjaka faharoa 5 5:15 ka hatramin'ny 7:20. Ary ny verina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy, dia tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe: indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Koa masina ianao, raiso ny saotra aterin'ny mpanomponao. Fa hoy izy: raha velona koa Jehovah,
izay hitsanganako eo anatrehiny tsy andray mihitsy aho ary nanery azy andray izy fa tsy nety Elisa. Ary hoy namana, masina ianao moa tsy omena tany zakan'ny apondra rova izao mpanomponao, fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho an'ny Andriamanikafa fa ho an'ny Jehova ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka avelan'ny Jehova ny heloky ny mpanomponao, raha ny tompoko miditra ao an-tran'ny rimona iankohaka ao ary ny tena amin'ny tanako ka mba miankohaka ao an-tran'ny rimona ao. Raha miankohaka ao, Jehova ne amela ny heloky ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy taminy, mandehana soamantsara, ary dia lasa taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa hoy Geazy, zatoviny Elisa, lehilahin'Andriamanitra, indro ny tompoko namela fotsiny iny namana Sirianina ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra netiny. Fa raha velona koa Jehova dia hiazakazaka hanaraka azy aho ka andray zavatra aminy. Ka dia lasa Geazy nanaraka ny namana, ary no nitazany namana fa avy ny azakazaka nanaraka azy izy dia niala faingana tamin'ny kalesy hitsena azy izy ka nanao hoe, tsara ihany va? Ary hoy izy, tsara ihany, kanefa ny tompoko naniraka ahy ilaza hoe, indro ankehitriny misy zatovy roalahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga aty amiko avy any amin'ny tany avoana Efraima. Koa masina ianao, omeo talenta volafotsy sy fitafiana indromiova izy. Ary hoy namana, aoka handray talenta 2 ianao, ary nanery azy izy sady namey talenta volafotsy 2 tao anaty kitapo 2 mba amin'ny fitafiana indromiova. Ka nampitondray ny zatoviny roalahy izany, ary nitondra izany teo alohany ireo. Fa noho ny tonga tao amin'ny avoana izy dia nalainy teny an-tanany izany ka napetrany tao an-trano, dia nampandehaniny ireo ka dia lasa izy. Fa Geazy kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Geazy? Dia hoy izy, tsy avy taiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elisa taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay ny hodina niala tamin'ny kalesy hitsena anao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tany n'oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizilahy na ankizy vavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay, ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny ora-panala. Amen. Dia mbola tohizantsika ny vaky-teny ao amin'ny Marka toko voalohany dia ny 10:40 ka hatramin'ny 10:70. Marka toko voalohany ny 10:40 ka hatramin'ny 10:70. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ny nahazo tanan'i Jesosy ilay boka. Ary nisy boka nanantona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka nanindritra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe, mety aho, midiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala tamin'ny apokana ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, tandremo tsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandehana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nadidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa raha lehilahy
ka nilaza sy nampiely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tao amin'ny tanàna intsony Jesoa fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy dia nanantona azy ny olona avy eny tontolo eny. Amen. Hofaranantsika ny famakinana ny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny Petera 2 toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 20. Petera 2 toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamanitsika sy mpamonjy. Ampitombona ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. Efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Ary izany no nahatanterany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra mba ho tonga mpiray amin'ny fomba n'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa fanandositra ny fahalotona izay eo amin'izao tontolo izao no ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina. Amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana, ary amin'ny fahalalanareo dia fahononam-po, ary amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka n'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka n'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa-jamba ka tsy mahajery lavitra sady nanadiny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo tokokoa ry rahalahy mba hampitoetra tsara ny fiantsona sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay any Jesosy Kristy Tompontsika sy mpamonjy antsika. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha arsika ry havana hitsangana izao ka ny hira farak'asy 300 ny andininy 705 no iraintsika mialohany andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny Tompo. Ry havana malala ao amin'ny Tompo,
Mampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika. Miaraba manokana ny komitiny akany sika izay mahatratra izao andro voalohany alahady manokana natokana ho azy ireo izao. Dia ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo hatrany. Andeha rehefa nasokavantsika ny petera faharotoko voalohany ny 112 voalohany. Efa novinako teo izany fa tsy averintsika avakina intsony. Fa ahitantsika kosa fampitandremana ny kristianina manoloana ny mpaminany sandoka ary fampirizana ihany koa ny kristianina hijoro amin'ny finoana sy ny fahalalana an'i Kristy. Ny lohahevitrintsika moa dia ny hoe maneho ny maha-izy azy ny Tompo. Maneho ny maha-izy azy ny Tompo ary Jesosy Kristy eto no tenenin'ny Petera fa i Jesosy Kristy dia maneho ny maha-izy azy ilay Andriamanitra ny antso sy ny fidy ny olony. Andriamanitra miantso sy ny fidy ny olony Jesosy Kristy. Riavana malala ny olona rehefa hifidy na hiantso olona ho namana, ho sakaiza, mpiara-miasa, eny fa mety ny ho vady ihany koa aza. Dia izay olona afaka hanampy azy na hanome fafampo azy eo amin'ny fiainana, izany no fidiny. Izany hoe raha mifidy olona anankiray izy izany na olona maromaro dia misy zavatra andrasany amin'iny olona iny. Fa tsy mba toy izany Andriamanitra ry havana. Andriamanitra rehefa miantso sy mifidy dia tsy mitady zavatra amin'ilay olona izy, fa izy mihitsy aza ary izy indray no manome. Izay ny maha-Andriamanitra azy, izy mihitsy no manome. Ary dia porofony eto izany izay tsapan'ny Petera manokana sy tiany ho tsapan'ireto kristianina izay nampahireziny sy ny nanoratany reto. Fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra ny antso sy ny fidy dia Andriamanitra manome finoana ho an'ny olony. Andriamanitra manome finoana izay ambarany moa dia hoe finoana soa. Hitantsika izany raha vao manomboka ny 1:1 hoe Simona Petera mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy mamangy izay fa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamanitra sy mpamonjy. Jesosy Kristy manome finoana soa, finoana sarobidy, ny tsara indrindra. Ary ny fahamarinana eto izany dia izao hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana. Paoly apôstôly koa dia efa nanamarika an'izany any amin'ny boky ny Efesiana 2:15. Dia hoy izy hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana. Dia mbola anterin'ny Paoly apôstôly ihany izany any amin'ny Tesaloniana faharotoko faharoa any 1:13 tapany farany fa hoy izy hoe Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba azo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy masina sy ny finoana ny marina, finoana an' Jesosy Kristy izany. Fanomezana sarobidy ny finoana avy amin'Andriamanitra izany. Ary io no andraisantsika ny famonjen'Andriamanitra. Io no ifandraisantsika, ifamatorantsika fiainana amin'Andriamanitra. Io finoana io no hery ahafahantsika manatona an'Andriamanitra ary mitondra fahalalana azy. Ry havana malala, rehefa namaky sika teo ny filazantsara ny Marika 1:1 nahita n'ilay boka izay nanatona an' Jesosy Kristy, nitaraina fatratra, nandohalika ary tsy nanaiky mihitsy raha tsy tonga teo anatrehan'i Jesosy.
dia mazava loatra fa nisy finoana tao anatin'ny tao. Ny herin'ny finoana no nafany nanatona an Jesosy Kristy ary nahitany koa ny fanadiovana ny hery sy ny voninahitr'Andriamanitra. Inona ary no andrasan'Andriamanitra amintsika ry havako? Raha fanomezana avy amin'Andriamanitra io finoana nananao io, dia izao hoe ampiasao io finoana io. Ampiasao io, ifandraisanao tsy tapaka, ifandraisanao bebe koa amin'Andriamanitra isan'andro, hitombonao amin'ny fahalalana azy. Ampiasao io finoanao io. Fa aza vela voasakan-javatra ianao, tsy anatona azy, tsy ifandray aminy. Amin'izao vanim-potoana izao mantsy ry havana dehibe ny mety hanakana ny olona tsy ho tonga eo amin'Andriamanitra, na tsy famatotra fiainana amina na ho kamo mivavaka, mety eo ny fahasahiranana samihafa, ao ny harerana amin'ity rotorotom-piainana ity, ao ny fanenjehana sy ny sisa, ny lazonaty izay mianjady amintsika kristianina. Fa tadidio fa tombotsoa ny nanananao finoana, ary Andriamanitra mihitsy no nanome anao an'izany finoana izany, dia ampiasao zany anatonanao an Jesosy Kristy isan'andro, hitombonao amin'ny firaisana sy ny fifandraisana amin'ny mandrakariva, ka tsisy asakana anao na herinina na hery aiza. Fa hoy isika hoe Jesosy Kristy ilay Andriamanitra miantso mifidy ny olony, tsy mitaky zavatra amintsika izy fa izy mihitsy aza nanome ilay finoana sy sarobidy izy. Fahitantsika eto koa hoe io Jesosy Kristy io ilay Andriamanitra ny fidy sy ny antso dia manome amin'ny heriny ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny 9 ny hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Misy fanomezana sarobidy koa nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra dia ny zavatra rehetra ho izy. Ny zavatra rehetra momba ny fiainana izay iainantsika izany, ary Jesosy mihitsy no mitondra an'izany, fa izy nefa nanambara ny tenany any amin'ny filazantsara araka ny Jona 10:10 any manao hoe izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe. Fiainana be amin'ny lafiny rehetra, hivelomanao, hiainanao amin'izany fiainany zanak'Andriamanitra izany, isitrahanao ilay fahasoavana, ny famelan-keloka ny amin'ny ota, andraisanao ny fanahy masina, andehananao amin'ilay fiainam-baovao, indrindra ny fiainany mahazanak'Andriamanitra, fa izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia ao anatin'izany ianao no ho tonga koa mpiray fomba amin'Andriamanitra. Dia ilay fiombonanao fahoriana aminy, fa ny herin'Andriamanitra koa no manome anao an'izany anie. Ary indrindra tsy mpiray fahoriana ihany ianao fa mpiray voninahitra amin'Andriamanitra ianao, mba ahatonga anao ahita ny voninahitra sy ny fahatsarany mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Nomeny herin'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny ahalalànao an'izany, fa tsy avelan'Andriamanitra handehandeha foana ny fiainanao rehefa niantso sy ny fidy anao izy. Mampitao anao ny zavatra rehetra izy mba hahafahanao tena mijoro vavolombelony amin'ny toerana rehetra izay ametrahany ianao. Tahaka an'izany ilay boky
rehefa nandray ilay tena fiainam-baovao nolay boka satria nodiovin'Andriamanitra izy, nodiovin' Jesosy Kristy, dia nasain'i Jesosy Kristy nijoro vavolombelona izy ka niseho tany amin'ny mpisorona. Ny herin'Andriamanitra no nafanana ao an'izany ary niporofony mihitsy fa nanana n'ilay finoana izy, nandray ny herin'Andriamanitra izy, dia sahy izy nandeha nijoro vavolombelona. Ry havana malala, ampiasao ary zany fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra anao zany koa. Ampiasao zany amin'ny fitondrantenanao, asehoy zany fa afenao ilay nofidian'Andriamanitra sy nantsony ho amin'izany finoana masina izany, asehoy amin'ny fitondrantenanao. Fa olay 15 mantsy hoe fa mizoto-po rehetra kosa ozy izy a, dia amin'ny finoana reo dia maneho fahatanjahan-tsaina. Ary amin'ny fahatanjahan-tsaina reo dia fahalalana, amin'ny fahalalana reo dia fahononam-po, amin'ny fahononam-pona reo dia faharetana, amin'ny faharetana reo dia toe-panaraka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panarakanareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary ny fitiavanareo ny rahalahy dia ny fitiavana ny olona rehetra. Zany rehetrarehetra zany no anehoana fa efa nandray ny tsara avy amin'Andriamanitra isika. Ary mba tsy hahatonga antsika koa hoe nandray ny fampianarana sandoka, nentindreo mpaminany sandoka, dia hiainantsika mihitsy zany sy aseho antsika fa ilay finoana sy ny zavatra tsara rehetra nomen'Andriamanitra dia avoaka antsika amin'ny fitiavantsika ny olona rehetra. Dia ilay fitiavan'Andriamanitra zany tia ny olona rehetra. Ny finoana anantsika dia anehoantsika fahatanjahan-tsaina ka tsy hahatonga antsika ho kivy sy reraka koa ny amin'izao fiainana izao. Fa be nge ry havana milaza fa manam-pinoana nefa rera-davy izy, tsy matanjaka ny sainy. Fa zany olona manam-finoana zany a matanjaka, matanjatsaina, ary indrindra manana fahalalana izy. Ny fahalalana dia ny afahany manavaka ny tsara sy ny ratsy izay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny olona manana finoana koa dia manana fahononam-pona hoe fifehezan-tena. Fa tsy tahaka ny Gehazy ilay mpanompon'ny Elisa. Mba mpanompon'ny Elisa ihany izy, mpanompon'ilay lehilahy an'Andriamanitra, mahita ny herin'Andriamanitra kanefa tsy nanana an'izany fifehezan-tena izany izy fa nitady tambony, nitady tombontsoa manokana rehefa tsy nandray tany amin'ny namana i Elisa, dia izy indray no lasa namitaka te ahazo an'ilay fanomezana, tsy misy fahononam-po tao aminy. Fa isika efa nomen'Andriamanitra ny tsara rehetra aneo ny voninahiny, dia mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary manana faharetana isika amin'izao azakazaka filokana apetraka eo anoloantsika izao, fa tsy naman'izay mihemotra tsika ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mandroso ho amin'ny finoana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ao anatin'izany fitondranteny izany no anehoantsika koa ilay toe-panaraka an'Andriamanitra. Isika dia olona tia vavaka, moa zany no tena dikan'ilay izy koa, tia vavaka. Tsy hoe terenitsika vao hivavaka, fa araka ilay lazaina teny ambony hoe rehefa ao anatsika no finoana, satritsika hatrany hijery an'Andriamanitra, hiresaka amin'ilay Jesosy Kristy izay nanolorantsika ny fiainantsika. Ary marika izany fitiavantsika an'Andriamanitra zany asehoantsika ny fitiavana ny namantsika, ny kristianina namantsika, ary ny olona rehetra mihitsy na iza, tsy manavakavaka. Tsy hoe izay tahaka an'izao, izay efa novonjen'Andriamanitra, izay efa nomeny ny zavatra rehetra momba ny fiainana, ny herin'Andriamanitra
ka dia tsy mitovy aminay ianareo tsy miaraka aminareo zay fa isika kosa nataon'Andriamanitra ity ny olona rehetra koa ampiasao ary porofoy zany tsy amin'ny alalan'ny fitondrantena ihany fa amin'ny alalan'ny asa zay ataonao ihany koa fa rehefa nananao zany zavatra nomen'Andriamanitra anao zany dia tsy avelan'izany ho malaina na ho kamo ianao arak'izay teneniny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 9:9 hoe fa raha nananareo zany zavatra zany dia sady nananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina ny tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy tompontsika ry havana malala ao amin'ny tompo zava-dehibe no nataon'Andriamanitra tamintsika ary zany zava-dehibe izany ny famonjena izay ny antson'ny tompo atsika dia mila maneho izany isika eo amin'ny asantsika ihany koa raha mbola nomen'Andriamanitra tombonandro tsika dia mazoto ny amin'izany ao anatin'izany io tompontsika koa amin'ny fahalalana tsara ny Kristy fa hoy Jesosy miasara mbola atoandro ny andro mahazo to fa aza malaina ho Paoly apôstôly fa ny mpitory-teny koa dia nanambara hoe zay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao amin'izao fahavelomanao zao anehoanao ny finoana fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena tsony any amin'ny fiainantsika zay alehanao mpitory-teny fa 7:50 no misy an'izany anio ry havana dia alahady natsokantsika hitrotrona am-bavaka ny asan'ny akany fanantenana mbola asa maro no miandry antsika ao anatin'izany indrindra ireo komity izay mandrafitra n'izany olona mandrafitra n'izany komity izany ary antsoina antsika rehetra ihany koa fa tsy ny komity ihany no antsoin'Andriamanitra hiasa fa isika rehetra arak'izay hery omen'Andriamanitra antsika araka ny zavatra rehetra porofontsika fa manana finoana isika dia ny finoana koa raha tsy miasa dia maty fasehontsika izany amin'izay azontsika rehetra atao anehoantsika ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra eto amin'izao tontolo misy antsika izao eto amin'izao faritra eto amin'ny vohitra sy tanàna misy antsika izao mety miteny angamintsika hoe inona daholo zany asa atao zany ny fiangonana atao ry zavatra ry ataoko mbola atao ihany koa ny akany ry havako misaotra ny tompontsika fa omeny asa ary zany no manamarika fa tena nataon'Andriamanitra ho mahatokintsika rehefa ny fidy antsika izy rehefa ny antso antsika izy azany fitokisan'Andriamanitra antsika izany tsy ataontsika zava-maivana fa anompontsika azy amin'ny fifaliana fa ny farany ry havana dia izao hoe rehefa ny antso sy ny fidy antsika ny tompoka nanome antsika ny zavatra rehetra ny finoana dia misy tanjony zany ny tanjony finoana sy ny fifidianan'Andriamanitra ny 9:20 ny hoe fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika fanomezana hidirantsika malalaka any amin'ilay fanjakana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy dia ilay fanjakana tsy azo ampiororona fanjakana misy ny herin'Andriamanitra sy ny haren'Andriamanitra rehetra izay efa misantatra izany tsika ankehitriny fa rahatr'izay koa dia mbola ho amin'ny fahafenony no hiainantsika an'izany ary manana an'izany fanantenana tsara izany tsika ry havana dia andehantsika ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika satria Jesosy no ny antso antsika izy no nanome antsika ny finoana soa indrindra ary amin'ny herin'Andriamanitra no nanomezany antsika koa ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika ane izany tenin'Andriamanitra izany ary ho haintsika koa ny tena iaina izany ho voninahiny amen.
Iombona am-bavaka ary sika ry havana. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay Andriamanitra, dia niantso anay tao amin'i Jesosy Kristy ianao mba iorenanay amin'ny finoana sy anehoanay ny voninahitrao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Mamindrafo aminefa ny amin'izay tsy fahatanterahanay, ary indro avozinay ny fanoloran-tena ho anao. Anao zay Jesosy, koanja akao no manontolonay. Fenoy anao zay mba ho fiasana tsara eo am-pelantananao. Amin'ity anio ity dia misaotra anao zahay, raha afaka mitondra am-bavaka manokana ny asa ny Akany Fanantenana. Misaotra anao zay no ireo komity zay najoronao anatin'izany. Apetraka eo am-pelantananao izy ireo, ho tafianao ny hery rehetra, ho fenonao ny fanahy masina, menao finoana matanjaka, dia ho fiasana eo am-pelantananao. Atanteraka an'izay kinasa rehetra amin'ity taona vaovao ity. Misaotra anao ny amin'ny fanatanterahana ny famondranany sy ny bendrano efa vita. Ary apetraka aminao koa izay mbola tsy vita amin'ny fanatsarana ny akany anatiny sy ivelany, indrindra ny fanaovana dalina ambony lalantsara lehibe. Ianao Tompo no anampy anay rehetra, ahatanteraka izany anehoana ny voninahitrao. Mivavaka manokana koa izahay ho an'ireo marary hoditra ao anatin'ny tsy fahasalamana rehetra na iza na iza. Tiany olona rehetra ianao ary mahay manasitrana ny aretina rehetra. Jereo amin'indra fonao izy ireny ary izay miantso ny anaranao dia vonjeo. Fa ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Mivavaka izay ho an'ny Fjkm indrindra anomana hiatrika ny sinoda lehibe amin'ny volana Aogositra izao an'ny sambava. Raha sitraponao Andriamanitra, anampy amin'ny fanomanana rehetra ianao sy ny sokajin'olona rehetra izay voakasika izany, indrindra koa ireo mpandray vahiny any amin'iny faritra sambava iny. Mba ho amin'ny filaminana, ho amin'ny sitraponao Andriamanitra ny zavatra ho tanterahana rehetra any, hiavaozany fiangonana, hitombony amin'ny fanarahananao Jesosy Kristy. Vavaka izay ho an'ny tsirairay avy, eo amin'ny asa fivelomana, eo amin'ny fianarany ankizy, eo amin'ny ankohonana, eo amin'ny fahasalamana. Ianao Jesosy, malala ny mahasoanay fa efa nomeny herinao Andriamanitra ho anay avokoa ny zavatra rehetra momba ny fiainana, dia afaka hisitraka izany zahay. Hitanao koa ty firenena ity Andriamanitra, mamindrafoe, mamela heloka ny amin'ny tsy fahatanterahana na ireo mpitondrana izay entina, ary ataovy miverina aminao avokoa izay ka hanana ny fanahy ny fahatahorana anao. Andray ny finoana soa avy aminao, dia hiaina sy andeha arak'izany. Jesosy, raha varavana amin'ny anaranao ny asan'ny maizina rehetra, tsy hanan-kery, tsy hanampahefany eto amin'ity firenena ity, fa ianao no hiasa sy aneho ny herinao. Dia misaotra noho ny valim-bavaka sahady izay sitrana eo aminao. Ary marobe koa ny mbola ao am-ponay ao, tianay aboraka, fa sitrakay ho fenoana amin'ilay vavavaka nampianarinao zany manao hoe: Rainay ozy any an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga eny ny fanjakanao, atao eny ny sitraponao ety an-tany ho tahaka eny an-danitra. Eo ny ozy anina saza ho annay, ary mamelany elokay, tahaka namelana izay meloka taminay. Aza mitondra ny ao amin'ny famanafanay amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangantsika ry havana ny eo ny finoantsika, dia ombonantsika ny fanekem-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray sompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjine, nijalina nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ho eviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho,
fiangonana masina maneran'izao tontolo zao, ny fimbonany olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havana. Tonga amin'ny filazana ny raharan'Andriamanitra tsika ry havana, dia ao ihany koa moa zany izay apetraka amintsika ny akany dia manaraka izany isika izao. Ao anatin'ny fanarana ny raharan'Andriamanitra isika izao, ry havana hoe tendra'Andriamanitra amintsika, ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tanany ary nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao. Izany ten'Andriamanitra noraisana avy ao amin'ny filazantsara ny soratany Marka toko voalohany 1:7 izany no iarabanantsika rehetra ry havana mpianakavy ny finoana tratra zao Alahady 2 Janoary taona 2022 izao ny fiadan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Dia efa miarabanao manokana ny Fjkm Ambohijafy Fanantenana amin'izao Fanompoam-Pivavahana ampitendavitra amin'ny tambajotra tserasera zao. Finaritra Tompo ary mampaherantsika rehetra ho anatin'izany rehetra izany. Ny vaovao tsara ho fantatra dia mankasitraka n'Andriamanitra lehibe isika fa natanteraka ny amin'ny fanokanana ireo katekômena fiadanana tanterana tamin'ny Alahady asabotsy 13 Janoary sy omaly asabotsy 30 Janoary isorantsika n'Andriamanitra fantanterana izany. Dia ny komitiny akany ihany koa dia faly miarabantsika rehetra satria amin'ity Alahady 3 Janoary 2022 no atao hoe Alahady ny akany zay ahafahantsika manohy indray ny asa amin'izany Ezaka Akany izany. Dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ao anatin'izany ary misy moa valopy zay afaka rotsaka anoanana izany Ezaka ny Akany izany, dia isorana antsika ny fandraisana anjara sy ny fandrotsahana izany ahafahantsika manohy ny asa ao amin'ny Akany Fanantenana. Ny komitiny fantarana fiangonana koa dia mampaherantsika mandrakariva fa mitohy ny asa fantarana ao anatin'ny fanantenterana lalotra anatiny isika izao. Isoran'Andriamanitra fa mizotra ny asa ary isorana antsika kristiana rehetra ihany koa amin'ny fanohanana samihafa. Mbola tena ilaina ry havana ny ciment, ny fasika ary indrindra ny rano, ka izay azontsika atao dia raisina mpitiavana amin'ny fanantenterana zany fantarana amin'ny fiangonana izany. Toy izany ihany koa ny komitiny 20 taona fiaraha-miasa amin'ny mpitandrina Andriana Janoary dia mamaraparana ny asa isika amin'ity taona ity dia ny famitana-tsangam-bato zany dia ny trano eny Ambomarina dia isorana avokoa tsika amin'ny fanohanana rehetra ary ilaina ny fifanohanana dia akasitrahana izay atolontsika mahakasika izany rehetra izany. Eto ampamarana ny aravana dia mampahery atsika hivavaka tsy mitsahatra ho an'izao tontolo zao misy atsika ho an'ny Madagasikara zay misy atsika ihany koa ny mpitondra atsika mampaherezana mandrakariva mba hitondra am-bavaka tsy mitsahatra ny amin'izany ary isika kristianina mahereza mivavaka mifampivavaka mandrakariva mba ho tain'Andriamanitra ny tianosy malalantsika ity. Dia toy izay ny rahan'Andriamanitra nampitena amintsika mahereza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika ry havana malala ny firana fanampiny fa 570 no iraitsika mpanovantsika an'izany. Firana fanampiny fa 420 azafady mahereza ny Tompo momba anao.
hitsangana ary sika izao anolotra ny rakitra ary andray ny tsodrano aorian'ny tsodrano dia ny hira fa 2:25 2:25 ny andiny voalohany sy ny fahatelo no iraitsika hitsangana ary sika ry havako fifaliana ho anay tokoa ry tompo ny misaotra anao satria nomenao fahafahany zahay afaka manolotra vola ho fampandrosoana ny asanao indrindra ny asa izay miandry anay amin'izao akany fanantenana izao raisy tompo fa mififaliana tokoa no andorana izany arak'izay hitahinao ny tsirairay avy fa mihoatra noho izany ny tenanay mihitsy anjakao ho irakirakao andeha ary zay hiatrika herinandro vaovao tanterao amalalanao rehetra nitsodrany masina tononona ary atolotra amin'ny finoana Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ilay fa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy rehefa miaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no atanteraka izy no ampiorina ary izy no ampitoetra anareo ho azy eny ny fanjakana mandrakizay amen petraka manao vavaka manginy sika ry havana malala atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen